Petra eo amin'ireo vaovao ara-tsosialy kosa isika. Androany andro iraisam-pirenena natokana ho an'ireo olona manana fahasamebana. Anisan'ny nanamarika izany moa tetsy amin'ny akany fitaizana ireo zaza sembana etsy amin'ny Orchidés Blanches Ivandry. Fanadihadiana rotsitra kotinirany eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra izay karazana fampahafantarana ny akany Orchidées Blanches no nentin'ireto farany nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasamebana. Ankizy misy manodidina 120 no be azy eny amin'ity akany iray ity nandritra ny 7 taona nisiny. Ireo ankizy mianatra amin'ny sekoly manodidina ny akany Orchidées Blanches arak'izany no tonga nitsidika ireo be aziny eny anivon'ny akany. Ny tanjona dia ny fampahafantarana ireo ankizy fa misy ny manana fahasamebana ary mila hanome tanana izy ireo. Mampisara an'ilay izy amin'ny rehetra ilay tsy nakaty dia aseho anazy ohatra izao nalay anay taty. Nandritra ny fotoana nankalazany eto Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasamebana dia tsy mbola nisy ireo tompony andraikitra mandray an-tanana ny olona manana fahasamebana ny politika nasionaly entina hanampiana azy ireny ary izany ihany koa no isan'ny hitarenan'ireo fianakaviana. Ny centre misy anay dia ireo Orchidés Blanches fantatry ny maro tsara mba mahanala lanjana zava-dehibe eto ny fanabeazanay. Noho izany dia amin'izao taona iraisam-pirenena amin'ny fahatserovana izao dia manantena zay fa mba hisy ny fijerena akaiky dia akaiky fa sisy sarobidy loatra zany Orchidés Blanches na ny fahasamebana eran-tsaina mba ho jeren'ny olona mba hoentina hanampy anay sy mba hiara hiasa aminay fa tsy veleriry zay indrindraindrindra ny amin'ny sembana ara-tsaina ka dia manantena zay fa hisy fivoarana indray amin'izao taona atserovana izao tsy tsarorarora foana izao fa tena andraisana andraikitra mihitsy ary tsy izay ihany ny fanampiana ihany ivelany takana firenena mihitsy mba ilainy handray indraikitra ny fahasamebana. Ampianarina aleo tena voalohany indrindra ireo ankizy be aziny eny amin'ny Orchidées Blanches ary ny sasany amin'izy ireo kosa dia mianatra asa ary misy ihany koa no efa miasa.